mandritra ity herinandro ity no anarahanao eto amin'ny Radio Plus. Lololony pity tantara midoy nosoratany Alka Tefsan. Ireo nanome aina ny tantara Iandry Dinara Stefano, Raeva Sofinaritra, niaraka tamin'ny Ihaja Randry. Nandray ny feo Rady Randraibe, Nanatotosa Ihaja Randry. Andro fahatelo tafiditra ato anaty lapa ihany ity ndrerim-patia. Ela miretana loatra ka tsy vitako tsony hitazan-davitra e. Tsy maintsy alaiko any ny anjarako. Za koa moa efa nahazo tsotra ny tany Andramatoa Lisy reny ny zoariko. Izay vao nasany hiditra tato. Raha mba fantany mantsy fa zange le patia mianatra tany an-dafy nampanantena Ralisy ho fatiny zoary e. Tamin'ny fahatongavako anefa dia gaga fa nanambady an'ity kala ratsy arosoty izy. Tsy maintsy mitodika amiko ny fitiavanao ro malalako ah. Marary loatra ny foko mahita anareo miaraka. Tena vitako hatrany nanaradianareo taneta matavy mihitsy aza. Tsy ampangina ny foko tsony fa mialatsiny aminao raha matoa kely arosoa. Ary aleo amin'izay aloha atory fa maika hanomboka ny lalao raha-pitsy maraina e. Toa mahavelom-bolo asahady izy zany koa. No tany amin'ny eny raha velo koa aza manome toky. Rehefa tena nandinika nytiny izy ity dia ohatran'ny olona tsy vavao amiko izany ka. Mahagaga nefa rehefa mba isaky nitadidy azy dia ohatran'ny marary be izany foana ny lohako. Tsy mety tsaroko mihitsy hoe iza moa izy. Hatreto aloha dia mizotra tsara ny lalao e. Aleo fangaro ato anaty laoka anaty ity vovoka azy tany amin'ny angavelo ity ka. Gody mahalomonina hono ity. Zay fangaro tsara. Ary aleo aterina amin'izay fa efa miandro koa izay kala ratsy iny. Ito ny sakafonao madama. Ataovy mbola tabatra kifa ho azy ah. Eny tompoko. Dia mazotoa madama. Ie misotra. Fa hono mba mipetraho indry vetivety. Fa misy inona koa ary nytoa mitady resaka indray izy. Ahoana izay? Raha mba azoko fantarina inona kay no nahatonga anao hiasa trano fa tsy mba asafo. Raha ny fijeriko anao mantsy ah. Dia ohatrany mba vehivavy manana endrika ihany. Azafady raha ohatrany hoe manafotoana anao ny fanontaniako ah. Oh madama, ny fiainana ange zao efa mafy e. Raha ny marina dia niasa tamina toeram-pisakafoana vahiny taloha fa nikatona tampoka le izy. Dia avy eo tsy nahita asa tsony e. Dia izao tapa-kevitra izao hoe anao asa izay hitako satria tsy vita mipetrapetraka ny fiainana. Tsy tena ny marina kosa aloha e. Ay ve, aoka fa mazava amiko tsara ka. Afaka mandeha amin'izay moa rehetra misy zavatra ataonao. Dia misaotra ary madama. Eo aloha anaoko. Aloha io mana fa mbola maika ho any amin'ilay malala kokoa ary rehefa. Oui, mandroso. Andry. Fatao inisy. Fa anao inona ty amiko anao? Inona koa ny alian'ity vehivavy ty aty? Sady tsy rengy ny akanjo anaovany fa ohatrany malitona maso be zany. Fohy kely ny jupony ary zara raha mitafy ny tapany ambony.
raha misezoary tonga mba hamangy anao aty ako sa tsy azoko atao zany ka raha mety ampiso olana eo amin'ny vadiko ny zao zavatra ataonao zao e aiza kosa tsisy an'izany rehefa ianao koa zoary eo ahoana ninao e ary mialahy aloha fa aza de takisina be aty amiko aty ohatr'izao ianao sao de misy miditra tampiko eo ka oloza aza matahotra rehefa tsisy hiditra zany io e sady zange manandresaka mba tiako ampita aminao e ka nefa asa ary nresaka ao fa mino e angelinao a ka hitanao zange le tovavy antsoina hoe Paty e le mianatra tany Fransa nampanantenenananao anao iny fa nahoanaka eo any tsy nahandry ny fahatongavaka ianao zoary a zany efa tena nanantenanao ery maninona tsara Paty i Paty zanaka ratovy e ie mba tsy nahaposoko indray zany a de maninona ny mandainga fa hoe misy ny anaranao ary ka ary avy any Ambatolampy ahoana ka tsy maintsy nanao an'izany nge za mba hatafidirako aminareo e mbola tena tianao ary zoary a ndao mba ho tanterana fanirimananao tsy mety tsony zany ry Paty a ataoko ahoana ny vadiko ka sady tsy anjaraka anao matoa tsy tafiaraka tamiko e ataoko ahoana koa moa ny ty olona mbola tsy hitan'ny masoko akorina de nambarany eny tamiko aza mombanao rehetra efa haiko koa moa fa misy tetika ambadika ny sy aratovy dadanao ampiaraka atsika efa lasa lavitra loatra kosa ny sainao zany ka mba fantatrao moa fa miankina betsaka amin'izany ny fiainanao orinasa raiko nge ty misy anao ty ry zoary ka tena tsy azoko nge de ny tombontsoa mety ho azonao ka anaovanao an'izao rehetra zao e raha rena nge efa nananao zany kinonandray ananako tokoa zany fa tsy ampy fitiavanao ako ka olona mbola tsy nifanerasera taminao firy akory ve a de ampilazanao fa tianao e ka ianao efa hitako matetika rehefa le za manao vakansa ty Madagasikara ary efa nisy fotoana koa aza nandalo tany atraminareo fa tsy nahatratra anao tany a tamin'izao ody indrindra mifanena tamin'le vadinao amin'izao io mifanena teo ambavahady zay mbola mpianatra teny amin'ny lycée mantsy nareo tamin'izany fotoana ary laza fa hitady anao koa io zazavavy io nasay mananareo miverina nefa izy fa ianao mbola tany amin'ny dadatoanareo ny andro niny ihany moa niverenako tany France indray na no fianarako fa ny mahagaga de hoe nahoana ny tsy mba fantatrao mihitsy ka tsy voadiniko mihitsy aloha fisinao e maman kosa talohan'ny vadina sy arosoa de niresaka mombanao foana izy ary nandresy lahatra hoe hiandry anao kanefa tsy afaka nanao an'izany zay satria efa niaraka tamin'ny arosoa ataoko ahoana ozy izy ianao milazako hoe efa misy olona ho vadiko any hoany fa mbola mianatra any France tsy vitako zany ka de za zany tsy tiana mihitsy na de zao efa miona ny vatana aminao zao aza tsy mety tsony zany ry Paty mampalahelo ahy arosoa sady be vokany izy zao e tsy te amin'ny alahelo azy aho sao misy fiatraikany amin'ny zaza okibony zany fa mba tiako fantatra hoe fantatrareo ray aman-dreninao ve zao zavatra ataonao zao le anao mipetraka ao aminay io tsy fantatra ray aman-dreniko zany ka mananareo koa angeny nandrisika e fantany tsara hoe mila mpanampinareo de izy nampirisika hoe mba mody ikarakaranareo aty mba tsy mety koa zany ataony mamono zany reny miteraka ihany de mahavita mamotika ny fiainako ohatr' zany de ahoana ozy ny ray aman-dreninao raha sanatria ka fantany zao ataonao zao ka tsy haninona atsika zany re izy satria ny aza nge raha tsika ny lasa mpivady satria nahoana ka tsy ambara telo ny ray aman-drenitsika zany de tsy de misy idirantsika loatra mandehana aloha ianao mody de tandreny fotsiny manao zavatra mampalahelo ny vadiko de efa mampitandrina zay ry Paty eny ariko andeha zany fa azadino nresako rehetra taminao teo tsy zakako loatra mantsy ny mahita anareo mifaneo fitiavana kanefa tsy mba omenao ana de sombony kely akory aza lasa fa mazotoa ianao e raha riva zany miona vehivavy mitonatonana
dia izay ianao hoe nanombako ny tokantranoko. Tena tsy mahazava amiko dia ilay hoe tsy ambaratelo ny ray aman-dreninay. Raha araka ny nambaran'ny dada tamiko mantsy dia misy ampahambolandry zareo ihany koa mihodina amin'ity orinasa ity. Inona dia hoe raha tovo aza no misoratra fa tompony. Dia inona reny ambadika ty raharaha ty ohatra ny makarary an-doha izy zany ka. renareo teo lonolon'ny pity. tantara midoy nosoratany Alka Tefisan. Ireo nanome aina ny tantara Miandry Dinara Stefano, Raeva Sofinaritra, niaraka tamin'ny Ihaja Rangely. nandray ny feo Rady Randray be, nanatotosa Ihaja Randry mbola hitoy.